Satria vavonina ny sary mahakasika ny fanolorana ny loka ho an'ny mpandray anjara mendrika tao anatin'ny lalao izay zany misoma ho aratsika avy hatrany izay sary izay. Akampaliana indray ny anantsika mpijery ny MATV rehetra ao anatin'ity sehatra ho an'ny lalao izay zany misoma ity. Lalao izay zany misoma tao anatin'ny herinandro ny fa-7 ny volana Jona 2024. Araky ny fa navoaka tany amin'ny gazety izay zany dia anankiroa mpandray anjara mendrika tsara vitana nahazo ny loka satria nahitany valiny marina tamin'ny lalaontsika tamin'ity indray mitoraka ity. Fa no fandaminana moa zany dia ny anankiray amin'izy ireo ihany mbola tonga eto ho tolorantsika ny loka dia tsy zany fa ramatoa Radiminena Lalany Rindra. Ianao moa le izy miarabanao zany fa ianao no anankiray tamin'ireo nahazo ny loka araky ny fantatrao moa zany mizara ny loka rehefa zao ka indro atolotra izay zany ianao ny anjaranao zany. Ny fihetsepo nanao na fandraisana anjara tamin'ilay lalao? Mahafinaritra le lalao. Vao samba ny nandray anjara sa efa mpandray anjara? Indraindray. Manao tsy hoe matetika moa. Iny indraindray. Ahoana ny nahitanao an'ilay taremarika hoe isan'ny mahita ny valiny marina satria anankiroa ihany nareo zany nahita ny taremarika izay marina ho antsika mpijery fa 770 898 ny nahitan'ilay valiny marina ary tena zay no hitanao. Ahoana fomba nahitantsika an'izay taremarika zay? Tsatoana dia nanao maromaro kely tamin'ilay tike. Nanomboka teo amin'ny 770 zany ny fanitsanasana manomboka taiza? Natao Zava-dehibe tafiditra izy aloha. Afatra kely mampijery antsika dia mampamaky izany ary. Dia misaotra betsaka ny MATV sy ny gazety izay zany. Dia manentantsika mba hilalao an'ilay kilalao mahafinaritra. Dia be koa zavatra mahafinaritra amin'ilay gazety 200 ariary. Dia mahazo. Sotra betsaka ianao ao afisan'ny fandarantsika eto amin'ny MATV sy ny fandaranao May FM no ingan'ireo fanontaniana rehetra izay arahantsika ao anatin'ny lalao izay zany misoma hitanao anatin'ny gazety izany mazava ho azy.